miarabatsika vahoaka malagasy rehetra moa tenako ya fefa elaela ihany tsy nanao live zay fa manina moa ty mieritreritra androany hoe noho ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany de nanapa-kevitra nanao an'ty inona moa ty direct ty androany maro loatra ny raha miseho moa indrindrandrindra fa mikasika ny resaka barea andehanan'ny filoham-pirenena na tsia eo koa raha mafana rehetra zay misy ao Madagasikara. Tsy haiko aloha raha tsapany ingay radio ely tsara hoe inona marina atao hoe filoham-pirenena. Tsy fantatro hoe natsapany mihitsy ny hoe ahoana fiahina an'izany vahoaka malagasy zany. Misy teny nataony président Ratsiraka zay tsy adiniko fohin'Andriamanitra ho nosy Madagasikara ary teny ray no ifandraisantsika rehetra a Madagasikara. Za mba mandeha any mahita an'Afrika maro ny firenena n'Afrika na io Afrique du Sud io ary fa misy teny fito ao an'Afrika izy ary ny akabeazany rehefa miresaka zareo tsy mifankahazo de voatery nametraka teny anglais zany teny anglais no irisana. Zavatra tiako tenena ao anatin'izay zavatra zay tsy ohatran'izany io nosy malalatsika io, tsy ohatran'izany Madagasikara. Madagasikara dia natao ho firenena, nataon'Andriamanitra firenena tonga, firenena anankiray natao nosy, tsy misy olo miady amintsika zany ray isika. Fa ny zava-misy anefany amin'ny zao fotoana zao indrindra amin'ity fitondrany ingay radio ely ty tsy mahatsapa mihitsy zany responsabilité ngeza iahina ny vahoaka malagasy. Voalohany indrindra aloha zaho sy teny raliana solo ny aiko miteny eto aminareo vahoaka malagasy androany tsy hoe akory hoe mahalehibe ny mpanohatra fotsiny na mahasolombavambahoaka na mampanao politika ny tenako fa mba te hizara aminareo androany malagasy malagasy ray malagasy ray ny fomba fahitako ny fiainatsika a Madagasikara indrindra fomba fitondrany ngay radio. Izy ny tenenako iny hoe tsy natao angambany izy hitatana firenena fa raha resaka fikarakarana lanonana, fikarakarana mampifalifaly ny vahoaka de fantatsy ngay radio ely zany ary tsy jerevany tsy jerevana budget hoe ahoana ny fomba ampiasaina ny volam-bahoaka, fomba ampiasaina ny vola tsika vahoaka malagasy. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsy hoe akory isika rehetra samby tia andresy ary mivavaka isika mangataka amin'Andriamanitra mba hahazo fandresena ireo ekipatsika ary tsisy contre eto na mandeha izy na tsy mandeha tsy aniny ny problème ary ny firariana mba ny malagasy rehetra koa andeha anohana ny barea fa resaketo dia firenena resaketo ka mety tsy hafaly atsika miheno ty resaka ataoko androany ity mety misy olo eo koa ho tezitra ao anatin'izay zavatra sy indrindra isika andeha
fa za manokana de miala tsiny miala fonjo aminareo ary tsy mirefarefa amin'ny tany zao tena ataoko zao fa raha situation misy amitsika androany aloha zavatra iainatsika ao a Madagasikara de rariny very vahoaka malagasy hoe handaniatsika volam-bahoaky tsika ao anatin'ny fahasairanana na ny rano sotroina manahirana antsika na ny jiro delestage manao ny ataony taitsa fotsiny ngay rajoely le avy mijery bôly leo de iantoka ny antsasany ny isika malagasy zay ijery bôly zaho tsy contre ny ijerevantsika bôly fa firenena no resaka eto firenena anisan'ny mahantra indrindra aty a Madagasikara manerana zao tontolo indrindra na aty an'Afrika ka mahafirenena any Madagasikara zay ao anatiny situation tena sarotra indrindra hisy fanapahan-kevitsy zay milaza ny tenanao filoham-pirenena hoe tonga de antofana ny antsasa mialatsiny aloha za raha misy olo za tahaka anareo tia sport ary za sy tena rendrena solony haiko tsy afeniko anareo anisan'ny lehibe ny sport Madagasikara ny tenako ary tena isika rehetra mientanentana isika malagasy rehetra am'izany zavatra zany fa mbola maro re tompoko ny zavatra manahirana atsika mba jereo natao io teleférie io teleférie io tena hatramin'ny voalohany tena tsy ikitiana volam-panjakana io teleférie zay ny zavatra ny tenena fa amitsika izao mipetraka amin'ny fanontaniana satria hoe amelo tena teleférie 150 millions de dollars otsosaitsika amin'ny frantsay de zay teleférie zay ny frais zay ho peheva amin'ny vahoaka zany no hiramboursena an'le tsosa 150 millions mahery zany zay ny zavatra ny tenena androany mahasamy teny sy teny randrena solony aiko am'ty androany ity fa raha ohatra ka ho collectena tsara ny sarandalana rehetra na ny frais zay ho peheva amin'ny vahoaka malagasy za mino inoko zany teniko zany mino aho fa tsy hahatratra ny vola zay tokony remboursentsika amin'ny frantsay zany dikan'izay zany inona ny zavatra misy de hakana indray vola fa tsy ampy hakana indray io budget mpanjakana fa tsy ampy io de tsy maintsy hampikorotana indray ny budgettsika malagasy ao anatin'izay zavatra zay fefanoteneniny foana ingarajo hoe tandremo tsara rehefa manao zavatra mba hipetraka inona marina tena zavatra manahina ny vahoaka malagasy za sy tena randrena solony aiko raha nanao politika voalohany zavatra nataoko indrindra de zao miaino ny vahoaka malagasy zay nahatonga nandeha nanery Madagasikara nanao an'iny miavatoro miaino ny vahoaka malagasy ary tsapako tao anatin'izay zavatra zay hoe amanaly ny problème anery Madagasikara fa ny zavatra anankiray raha zavatra folo tena makarany vahoaka malagasy raha tsy hiteny fotsiny ao anisan'ny voalohany resaka rano faharoa resaka sakafo resaka énergie resaka fampianarana ka eto te hisarika ny saitsika vahoaka malagasy ohatra ny lolovin'ny ingay rajoely ny sentimentsika za miteny hoe tsy ratsy na isika rehetra avy amin'ny faritany anakeny ao tonga de mandeha isika rehetra mandeha mijery baolina tsy ratsy zany fa amiko kosa tsy menjika raha ikitiana budget mpanjakana zany zavatra fa raha ohatra kosa ka niteny ingay rajoely hamidiko ny fananako ny volako no ipena an'izay akory atao rahaba soa rahaba tsara fa le volatsika budget mpanjakana re tompoko fa tsy ampy
fa maninona no mbola ampiasaina amy zavatra mahafinaritra aloha ka eto de miteny hoe raha tena iseho vatany hoe iainy vahoaka malagasy tokony zavatra tena ilainy vahoaka malagasy no atao. Mety misy ohatsy ho faly, mety misy tena mirefirefa amy tany zany teny zany, mety misy tena enao fa tsy manohana ny barea, non tena manohana amy foko rehetra atako ary tena miangavy atsika rehetra hanohana any ekipa atsika reo, an'ireo mahery fotsika reo. Fa za kosa na izy ho faly na izy tsisy ho faly, ijoroko ty hevitriko ty androany tsy mety aloha androany zao hoe hikitika ny budget mpanjakana sika handeha hanohana hipehena ny antsasaky ny freo. Rehefa atao ny grevy ny mpianatra, zavatra mampalahelo ane de sa hoe mampametraka fanontaniana hoe manina aty zay tsy voapaye foana io boursan'ny mpianatra fa tsy maintsy manao grevy, tsy maintsy miaty, tsy maintsy misy bomba lacrymogène mipoka, tsy maintsy misy gendarme, tsy maintsy misy polisy, tsy maintsy misy ankizy gajaina, zay voapayena ny boursan'ankizy. Io koa vo betibety teo maro reo mpampianatra nahavita ny asa handeha tokony ho recrutena zany areo mpampianatra reo ho lasa mpiasa mpanjakana. Tokony zany zavatra izany tokony ataotsika priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Fa isika le vola mpanjakana lanilaniny foana amy zavatra mahafinaritra fa tsy zavatra mety hahasoatsika vahoaka malagasy. Ka hiara fahateto hoe tompoky isika mianakavy raha izao fitatana ny radio zao no atao, satria tsy mijery ny tena hoe inona ny tena lahara-pahamehana, inona ny tena zavatra makarary ny vahoaka malagasy, inona ny tena zavatra tena ilaitsika aloha fa taitaitra fotsiny. Ka radio lao hoe mijery antofana ny antsasany frera raha mba natao an'izany hoe io ary ny mpianatra taitra foana izy hoe tsy voapaye ny boursan'ny mpianatra, potika ny lalana ary tokony amboarina, potika ny barage ary tokony amboarina io barage io, potika ny seatra ny lavanila zao de zao tokony amboarina io zavatra io. Raha zany zavatra zany tompoko no atao de angambany fa efa nandroso isika malagasy. Fa eo hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara, tsy maintsy mandroso Madagasikara, handroso amin'inona atsika délestage manao ny ataony, handroso amin'inona atsika, resaka ekonomia no resaka eto. Ka zany antony itenenako androany io hoe bon arabasoa arabatsara isika solotenatsika andeha hijery ny lalao any hanohana ny ekipa atsika isika rehetra eto Madagasikara koa hanao zay ataotsika rehetra koa hanohanana an'ireo ekipa teo na amin'ny alalan'ny vavaka izany na amin'ny alalan'ny orakoraka izany iray fo tanteraka isika ho an'ireo mahery fotsika reo fa ny zavatra noteneniko atsika androany dia tsy hainy rajoel, tsy hainy ngay rajoel am'izany mitatana firenena izany fa raha resaka lanonana de andaniny vola io zavatra io. Za mba maniry hoe tena miheritsika rehetra ny hitambatra hampandrosona ny Madagasikara fa tsy tamin'ny andro talohany, tamin'ny andro hery rajonaro mampianina, tamin'ny androny Ratsiraka, tamin'ny androny reo président reo, président Marc Ravalomanana, tsy potika ohatran'io ane tsy potika ohatran'io ny ino moa anaran'ity ny lalana ny toe-karenatsika satria naninona reo olona reo mba nieritreritra hoe inona ny zavatra hahasoa any malagasy fa tsy resaka propagande hatramy farany lolovin'ny ingay rajoelina ny sentiment gasy rehefa misy zavatra mikitikitika ny folo malagasy de fa eo izy na de misy vola na tsisy vola de atao zay zavatra
ka za aloha de mijoro am'izay zavatra raika nanao an'ity vidéo ty nandroany itenenako hoe manohana atsika manohana ny Barea manohana antsika rehetra ny malagasy rehetra koa manohana any Barea fa firenena re tompoko no tatanana eto aoka mba hijery inona marina ny tena fahisahiranany vahoaka malagasy. Zay ny antony nananovako an'ity vidéo ty androany mety manaitra ny be sy ny maro le izy fa raha misy olona tia sport angamba za sady sportif ny tenako président ny comité olympique aho président ny Union africaine de judo vice-président fédération internationale tsy za mihitsiny re tompoko tsy za mihitsiny no tsy hanohana ny Barea zany fa ny fomba fampiasana ny vola malagasy fotsiny tena mampalahelo satria raha zao no mitohy raha izao no mitohy dia ho fateto sika mianakavy tena marina tena ahoana ny ahatongavatsika inona ny zavatra isa jusqu'à 2028 inona re tompoko zavatra isa jusqu'à 2028 raha izao no mitohy miamilentika ny ekonomitsika gasy miapotika ity fireneny ty satria lasa fietsem-pony betsaka ao tora-pony betsaka ao anatin'ny zavatra io ka sa mihitsy androany ny tenanyity zavatsy ty satria isika am'izao fotoana zao andeha hiatsika lalao anisany ngeza tamin'ny tantarany baolina kitsa teto tamin'ny fiainatsika malagasy tantarany baolina kitsa ty an'Afrika fa ny anahy fotsiny de tsy maintsy nataoko na itenareo mirefarefa amin'ny tany hoe sy teny tsy mijery zavatra positif non sy teny tena mijery zavatra positif hasoatsika vahoaka malagasy satria tsy irery any fandanim-bola tsy voahevitra ary tena mbola misy ireo mpanohana n'izao fitondrana zao sy olo akaiky n'izao fitondrana zao tena eny tena mety io président toaninao président tsisy masamy teny mihitsy hoe tsy mety zany firenena no resaka eto tsy mety zany zavatsy zany hiara-fahatetotsika mianakavy re tompoko fa maro reo zanatsika mandositra ny Madagasikara fa tsy azo iainana tsony maro reo tanora na vita fianarana tsy afaka mamoronasy satria tsisy énergie satria nanenina lanina pona ny volam-panjakana any amin'ny lanonana zavatra hampifalifaly fotsy fa tsy zavatra hasoa antsika vahoaka malagasy ka na inona fanarate za mijoro aty fantatro za mino firenenantsika ty firenena tsisy lagerany tsisy olona miady amitsika tsy misy ahitana manana zavatra rehetra inoko ary jonoko atsamy farany azo atao no mampandrosany Madagasikara ary azo atao mihitsiny hatonga ny malagasy hanany fiainana tsaratsara kokoa noho zao fa ny olana de zao betsaka koa ny malagasy manohana ny hevitra zay tsy hampandrosatsika amiko hevitra tsy hampandrosatsika io ohatra anankiray ty resaka Barea ty no alaiko fa maro re tompoko amin'ny fomba oro impiry moa ingay rajoely nandeha tamin'ny lalana migodana teo manao fety eo sanandro misy lalana vita atao Toiliara 4 km anovana fety artiste alaina payena 4 km ole de tokony tohizana misimisy za mino fa raha io 150 millions de dollars nanovana téléphérique nanovana lalana io zany autoroute zany tsy ratsy fa mba nanovantsika lalana tena hoe ilainy vahoaka fa za mino fa eto tsika efa kahita tsika samy malagasy tsika io fa tsy avoa-paye io mitsosatsika zay nalaitsika tamin'ity téléphérique ty ny frais opevany malagasy dika zay tsy ho maro malagasy ampiasa tena maro fady sokevitra fa niteneny betsaka n'olona niteneny io fa de natao de tohanana foana le hevitra tohanana foana le inona ny hafarany de inona hiara-fahateto ane tsika mianakavy re tompoko hiara-fahateto tsika mianakavy sika zao tena fa ao anatiny tena hoe fantrana lala mihitsy na ny
zavatra ianarany zanatsika fa sakirany tsika am'izao fotoana zao tena marina ka zay tenenakio hoe aoka retsika isaky ny toerana misy atsika mba tena ijoro isika malagasy rehetra ny zavatra mety décision mety rehetra ataon'ny gouvernement toanany izy am'izany fa zavatra tsy mety kosa aoka retsika malagasy ijoro hoe tsy mety ty zavatsy ty satria fanambadona antsika malagasy ny fanaovana zavatra tsy aharitra zavatra tsy asoatsika tsy asoan'ny taranaka fararamandimby raha zao tsika androany zao ny korotana mahazo atsika zao ny fantsana mahazo atsika ahoana ny afaran'ireo zanatsika reo ahoana re tompoko ny afaran'ireo zanatsika reo ka atsipy izay teny izay ho atsika malagasy rehetra ary eto aho manohana ny bariary manentana atsika malagasy rehetra mba hanohana ny ekipa atsika zay ihany zavatra tiako nambarana androany ka samby tahin'Andriamanitra atsika rehetra